Miarabantsika tompoko atao anatin'ity tokantrano ty zay mampandroso indray ny fandarana manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Miarabana ihany koa ny tenako pasteur Hertina tafaradalana ito amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity. Dia manona ny fiadanany tompona pasteur tovy dia miarabantsika menakafy tompoko. Araky ny fanarahana moa zany tany am-piandohana tany hoany amin'ny volana marsa tany hoany izay na avrily dia mpianatra ny Baiboly iray manontolo isika. Efa any amin'ny nomery toko fahenina ambin'ny folo tsika amin'izao vanim-potoana izao. Zany hoe mandeha mendalana ihany na dia tsy dia mandeha mafy be dia tahaka ny ahoana ary ny fianarantsika amin'ity Baiboly ity. Kanefa dia anisan'ny mahazo tombony lehibe tsika rehetra amin'ny fandraisana ny izay voalaza sy voarakitra atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Tsy afaka mandingana antsika fa dia arak'izay voasoratra mihitsy no tsy maintsy ho ampianarina araka ny fahalalana zay mba nomen'Andriamanitra ny tenanay dia izay no zaraintsika aminareo mianakavy atao anatin'ny tokantrano ato zany. Mianao zavatra rehetra ary satria maky tenin'Andriamanitra ny tenako rehefa avy eo dia manasanao aloha zany iaraka iombom-bavaka tsika amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitro, tonga ray ty fotoana lehibe zay ianaranay ny teninao ianaranay ny amin'ny sitraponao. Angatahako ny fanainao masina mahery mba hikasika na eto anio ampianatra ny olonao hanazava ny saina mampanahany tsiraray avy amin'ny fiainona sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Ny teninao dia manasitrana ny aretina rehetra. Ny teninao dia mampahery andreo kivikivy sy reraderaka rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy ho anao zay marary atao anatin'ity tokantrano ity na aretin'ina mahazo anao dia didiko zany loharanona aretina zany miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reo aretina izay mahazo ny ankizy amin'izao fotoana izao tahaka ny kitrotro, ny tazo mahery, ny fietsehan'ny kankana sy ireo hafanana miakatra tampotampoka dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta. Miala daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra dia voasoratra fa mandefa ny teniny izy mba hasitrana ka dia le voniko ny loharanona aretina rehetra, levona ny kitrotro, levona daholo ny valifata satana, miala daholo ny asana devoly atao anatin'ity tokantrano ity. Na aretin'inona na aretin'inona mahazo anao amin'izao fotoana izao dia sitranina amin'ny anaran'i Jesosy, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny aretina any anatin'ny tratsy, any anatin'ny kibo, any amin'ny lamosina. Miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina ndolava, amin'ny anaran'i Jesosy tranina ny fo, amin'ny anaran'i Jesosy miala daholo ny tebiteby any anatin'ny fo sy mitahotra rehetra any, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo malalo, izao teninao izao dia hitondra fitsarana, hitondra fiainana, hitondra famonjena ho an'ny olonao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Misaotra tompo. Amen. Inary pasteur dia maky ny tenin'Andriamanitra tsika eo amin'ny toko fahenina ambin'ny folo isika zao. Zao ny soramandry manao hoe ny niodinan'ny kora sy ny namany sy ny nanamarinan'i Jehova ny fisoronany Arona. Ary kora zanaky Jizara, zanaky Ata, zanaky Levy, ary Datana, zanaky Birama, zanaky Eliaba sy Ona, zanaky Peleta zay samy taranaky Robena dia nandrindry bahoaka. Ka nitsangana teo anatrehan'i Mosesy izy ireo sy ny zanak'Israely 500 zay samy lohan'ny fiangonana avokoa. Dia olona voafitany fiangonana sady nanandaza. Koa niangona iodina Mosesy sy Arona ireo ka nanao taminy hoe aoka izay ianareo fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehova no eo aminy. Koa nahoana no dia manandratena ao ambonin'ny fiangonana, ny fiangonan'i Jehova ianareo. Ary nandre zany Mosesy dia niankoaka izy ka niteny tamin'ny kora sy ny namany rehetra nanao hoe raha mpitso dia ho aseho an'i Jehova zay asy izay masina ka hampanekekeny azy, dia izay fidiny ho hampanekekeny azy. Izao no atao vorikora sy anareo namany rehetra, maka fitondrana afo ho anareo raha mpitso dia asio afo ao anatiny ka asio didika azo manitra eo aminy eo anatrehan'i Jehova. Ary ny lehilahy izay fidin'i Jehova dia izy no ho masina fa aoka izay anareo ry taranaky Levy. Dia io koa Mosesy tamin'ny kora heno ry taranaky Levy, mo ataonareo zavatra kely va ny nampisaran'Andriamanitra ny Israely anareo
tamin'ny fiangonana Israely hitondrany anareo akaiky azy anaovanareo ny fampiovahana momba ny taberna kelin Jehova sy toeranareo eo anatrehan'ny fiangonana nompo azy dia nampanekekeny azy ianao sy ny rahalahinao taranakilevy miaraka aminao ary mitady mpisorona koa va ianareo ary noho izany ianao sy ny namanao rehetra dia tafangona iodina amin'i Jehova fa iarona moa inona no imonomonona anareo ary Mosesy naniraka nampaka ny Datana sy Abrahama zanak'i Eliaba fo izy roa lahy tsy hiakatra zay moa zavatra kely va nitondranao anay hiakatra niala tany amin'ny tany tondra-dronosy tantely afaty anay ty efitra no dia manao anay ho lehibe manao ho lehibe anay koa ianao ary koa ianao tsy nitondra anay ho any amin'izay tany tondra-dronosy tantely tsy inona nanome anay sasy tany mboaloboka ho fanananay ho pitsirinao va ny masony reto lehilahy reto tsy hiakatra zay dia tezitra indrindra Mosesy ka nanao tamin'i Jehova hoe aza mijery mifanatiny akory ianao tsy nakana dia boriky iray akory aza tamin'ny aho ary tsy nisy ary tsy nanisy ratsy na dia tamin'ny anankiray amin'ny akory aza dia ho Mosesy tamin'ny kora aoka ianao sy ny namanao rehetra ho tonga eo anatrehan'i Jehova raha mpitso dia ianao sy ireo ary Arona ary samy maka ny fitondrana afiny avy ianareo rehetra ka sy ditika azo manitra eo anatiny ary samy mitondra fitondrana afiny avy ianareo rehetra eo anatrehan'i Jehova dia fitondrana afy 500 dia ianao sy Arona samy mitondra ny fitondrana afiny avy ary samy naka ny fitondrana afiny avy izy rehetra ka nanisy afy teo anatiny dia nanisy ditika azo manitra teo anatiny ary nijanona teo anoloan'ny varavarany latran'ilay fiaonana izy mba Mosesy sy Arona ary koa nanangona namany rehetra eo anoloan'ny varavarany tran'ilay fiaonana nohotra azy roa lahy dia niseho tamin'ny fiangonana rehetra ny voninahary Jehova ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe miata amin'ity fiangonana ity ianareo andrianako azy eo anatin'ny ray mpimasomonja dia niankohaka izy roa lahy ka nanao hoe Andriamanitra ny fanahiny nofo rehetra olona iray no nanotaka ho tesy tamin'ny fiangonana rehetra va ianao ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny fiangonana ka lazao hoe miata tsy hanodidina n'ilay Kora sy Datana ary Abirama dia nitsangana Mosesy ka nakeo amin'ny Datana sy Abirama ary nanaraka azy ny ololon'ny Israely dia niteny tamin'ny fiangonana izy ka nanao hoe miala amin'lain'ireo olon-dratsy ireo azy mikasika izay azy akory fandrao aringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra dia nataka ny olona mba tsy eo akaiky nylain'ny Kora sy Datana ary Abirama ary Datana sy Abirama nivoaka ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay mba amin'ny vadiny sy ny zanalahy ny zanany madinika dia ho Mosesy izao no afantaranareo fa Jehova naniraka ahy hanao ireny asa rehetra ireny fa tsy avy amin'ny saiko ireny tsy avy amin'ny saiko izany raha maty toy ny fahafatin'ny olona rehetra ireo olona ireo na avaliana araka ny fahamalina ny olona rehetra izy dia tsy Jehova naniraka fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehova ka hisokatra ny tany ary hitelona azy mba amin'izay rehetra ka ho latsaka velona any amin'ny fiainantsika izy dia ho fantatrareo fa efa nandany Jehova ireo lehilahy ireo ary rehefa tapitra voalazy zany teny rehetra zany dia nivava ny tany sy izay teo ambaniny eny nisokatra ny tany ka nitelona azy sy ny ankonany mba amin'ny olona rehetra zay any kora ary ny fananany rehetra dia latsaka velona ao any amin'ny fiainantsika izy mba amin'izay azy rehetra ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsao amin'ny fiangonana intsony izy ary ny Israely rehetra zay nanodidina azy dia nandositra noho ny fidradradradrany fa hoy izy andrao hitelona antsika koa ny tany ary nisy afo nivoaka tamin'i Jehova ka nandevina ny lehilahy 500 zay nanatitra ny ditika azo manitra ia zava-dehibe indray pasteur ny amakafakanatsika amin'ny rahalahy miaraka amin'reto ampijery reto ny tena atao hoe sitrapon'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao misy zavatra manaitra avy hatramy pasteur ny mitranga eto eo amin'ny rafitry ny fiangonana mihitsy eo amin'ny rafitry ny fiangonana satria eo amin'ny rafitry ny fiangonana dia misy ny olona zay nofidian'Andriamanitra manokana pasteur fa misy koa no nifidian'ny olona manokana zany hoe latsabato ny anankiray le hoe théocratie dia ny anankiray le hoe démocratie mizara roa miavaka tsara mihitsy izy ireo eto raha iverenantsika ny ty tantara ty eo amin'ny andeny voalohany toy izy hoe ary Kora zanaky Jizara zanaky Keata zanaky Levy ary Datana sy Abirama zanaky Eliaba sy Ona zanaky Peleta izay samy taranaky Robena
dia nandrendry bahoaka ka nitsangana teo anatrehan'ny Mosesy ireo sy ny zanak'Israely 500 izay samy lohan'ny fiangonana avokoa dia olona voafidy ny fiangonana sady nanandasa olona voafidy ny fiangonana sady nanandasa io pastera no anisan'ny tena manahirana ao amin'ny rafitry ny fiangonana ary tena manahirana eo amin'ny nivon'ny rafitry ny fiangonana raha vao misy olona izay tsy Andriamanitra no nifidy azy tsy Andriamanitra no nanendry azy tsy Andriamanitra no nifidy azy fa olona no nametraka azy teo amin'ny toerana io dia matetika ireny olona ireny pasteur dia mitondra problème raha vao olona no nifidy azy dia matetika ireny olona ireny no mitondra problème ao niveau fiangonana ny rafitry ny fiangonana pasteur tovo raha fiangonana nresahana dia tena Andriamanitra mihitsy no manendry an'ilay olona Andriamanitra mihitsy no manendry an'ilay olona fa raha vao tsy Andriamanitra no manendry ny olona io fa resaka hoe fifidianana na fijery ivelany fotsiny na hoe tendritendrena ivelana fotsiny dia matetika ireny zavatra ireny mitondra problème ary eo foana no mamitaka eo anivon'ny resaka asan'Andriamanitra pasteur ary miteraka fiangonana azafady miteraka korotana eo anivon'ny resaka fiangonana pasteur atofo ohatra hoe mifidy dekona mifidy loolona ka fidina ireny olona ireny zany hoe tsy hoe tendren'Andriamanitra afandray mako pasteur le hoe ary zay ny tena ilaina mihitsy hoe eo anivon'ny olona mpitarika asan'Andriamanitra izay no tendren'Andriamanitra io mpitarika io rehefa manendry olona dia mila ny fitarihan'Andriamanitra pasteur mila fitarihana avy amin'ny fanahy masina ary mila mivavaka be ilay mpitarika an'ilay fiangonana mila misy fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra rehefa ametraka olona eo amin'ny toerany hoe ity olona ity ve tompo mety amin'ity place ity olona ity ve Jesosy mety amin'ity toerana ity olona ity ve mety raha andray an'ity toerana ity mety andisy koa ny hoe kajikajy amin'ny fijery arano fotsiny hoe jerijerenao le olona dia hitanao mipozipoziny dia hoe ty olona ity ohatran'ny mety atao ohatra zao ty olona ity mety atao le olona ty olona ity mety atao komity ty olona ity manamonam-bola ka andao atao comptable atao am-piangonana ty olona ity ohatran'ny metimety manam-pahaizana andao atao mpitatana ny vola atao komity ty olona ity ohatran'ny pozipozina lo olona fa solasola mba manananana andao mena ndraikitsy fa ireny olona tendritendrena fahatany tsy avy amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ireny pasteur dia na hoela na hoaingana mitondra korotana eo anivon'ny asan'Andriamanitra mitondra korotana eo anivon'ny asan'Andriamanitra mitondra korotana eo anivon'ny asan'Andriamanitra na hoe mety nataony latsabato am-piangonana dia izy reto maro anisy ny olona raha vao tsy Andriamanitra no nanendry azy kanefa miara miasa ao anatina fiangonana dia hitrongy izy ny olom-baositra tsy ndreko tsara zay hitrongy ny olom-baositra izy hitrongy ny olona zay notendren'Andriamanitra eo izy ary iady amina olona zay notendren'Andriamanitra eo izy ireo olona zay voafidy tamin'ny alalana latsabato resaka demokrasia nofidina tamin'ny sain'ny olona nefa ny asan'Andriamanitra ny atao dia tsy maintsy hiteraka korotana ao anivon'ny fiangonana foana ary zay zavatra nitranga teto amin'reto akora Datana Abirama izy telonareo moa zany ny tena atao hoe tena londohan'ny mpikomy tato londohan'ny mpikomy i Kora Datana Abirama izy telonareo ireo zany no mikonikonana dia avy eo nanangana lo olona 500 izy lo olona 500 dia tsindreny Baiboly tara hoe izay samy voafidy ny fiangonana avokoa zany hoe ireto 500 reto pasteur tsy Andriamanitra no nifidy azy
tsy andriamanitra ny nanendry azy eo am'le toerana fa fiangonana ny nanendry azy eo am'le toerana inona ny fiatraiky an'izay ny fiatraiky an'izay paster atovy de zao niteraka korotana matsiravina ary tena niteraka korotana matsiravina ary fikomina matsiravina teo anivon'ny asan'andriamanitra teo anivon'ny fiangonany zanak'Israely ny fisiny ireto olona zay nofidiny olona ireto izay nanohatra ny Mosesy sy Arona izay nofidina Andriamanitra azonao ary io de mbola mitranga am'izao vanim-potoana iainantsika zao ary ampitandremana za pasteur tena mampitandrina anireo ny karazana pasteur zay notendren'Andriamanitra ianao hitondra fiangonana anankiray ministère anankiray tandremo ny fifidianana olona manodidina anao tandremo ny fifidianana olona manodidina anao tsy ho araky ny eritseritsao tsy ho araky ny sainao fa ho araky ny fitaren'Andriamanitra ohatra hoe anangana komity ianao de tena ianao mihitsy sy ny fitariana avy amin'ny tompo mihitsy ny tokony anangana an'ireo olona reo fa raha hoe hifidy komity ianao ka ataonao latsabata ao am-piangonana hitondra problème ho amin'ny asan'Andriamanitra zay pasteur raha vao tsy Andriamanitra nanendry an'ireo olona reo de hitondra korotana izay eo nivony asan'Andriamanitra pasteur to zay mahamarin'ilay angalatsoratra masina manao hoe ny fanahy manohitra ny nofo ary ny nofo de manohitra ny fanahy zany misy olona ranofo tafiditra ao anatin'ny fiangonana fa misy olona tena ara-panahy de ireo nefa rehefa tafaradalana misehitry ny asan'Andriamanitra zany eo amin'ny tontolo ara-panahy de arak'izay voalaza zay hoe lasa misy fifandomana ao anatin'ireny sokajin'olona ireny ary vokatr'ilay hoe tsy fahaizan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray migerer an'le izy fa lasa mijery ivelany zany ny mpanompon'Andriamanitra hoe ty metimety ty manamanam-pahaizana ty mety ho lasa sponsor ny fiangonana satria manamanam-bola de ho tendrena ho ato amin'ny lafin'ny teknika ato amin'ny komity ato tya itya atao karazana mpanao délivrance fa bebe feo kanefa tsy fantatry akory le momba azy de iteraka araka ny teninao teo pasteur hoe iteraka fikorotanana ao anivon'ny fiangonana zay zavatra izay fa ny lafiny anankiray faharoa dia ity ny baiboly de nametraka foana ny hoe zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana misy zany de napetraka Andriamanitra ho tena mpitarika ao anatin'ny fiangonana no tendren'Andriamanitra hoe ianao no mitarika an'ity fiangonana ty ianao zao ny asa fanompona zay ataonao ianao ity ny asa fanompona zay ataonao eo anatrehan'Andriamanitra raha ny fijerin'Andriamanitra pasteur Ertina de tsy misy mpanompon'Andriamanitra ambony sy ambany fa mitovy daholo ny olona rehetra eo anatrehan'ny tompo fa ny mahasamy hafa azy fotsiny de ny fahalebiazan'ilay fanompona hoe ny anankiray nomena hitarika an'reto zanak'Israely eto satria izay no talenta nomen'Andriamanitra azy zay mihitsy le fanomezam-pahasoavana ary fantatr'Andriamanitra fa zakany Mosesy le izy matoa napetraka am'izay toerana zay Mosesy i Mosesy tsy notendrena ho mpisorona fa i Arona no notendren'Andriamanitra ho mpisorona be satria fantatr'Andriamanitra fa tsy ho zakany Mosesy mihitsy ny toerany Arona de i Arona notendrena ho mpisorona be i Joshua de notendren'Andriamanitra ho karazany hoe mpitondra fiadina zany hoe mpanao délivrance pitartafika nanana ny andraiky ny dolo daholo rehetrarehetra eo ary reto taranaky Levy sy taranaky Robena ireto olona zay voasoratra ato anatin'ny baiboly reto de manana ny andraiky ny soma tsara daholo reo fa izao ny zavatra mitranga ry pasteur rehefa manomboka tsy ataonao tsara ny asa fanompona zay ataonao ao anatin'ny fiangonana rehefa tsy mitoetra tsara sy tsy mijoro tsara isika eo amin'ilay fanomezam-pahasoavana zay nomen'Andriamanitra atsika de manomboka hitsiritritra ny fanomezam-pahasoavany hafa manomboka hitsiritritra ny fanomezam-pahasoavany hafa de ny fomba hakana azy de ity io aloha de tsy homen'Andriamanitra fotsiny tsotsotra am'izao fa hoe inona ny ataoko mba azahoako ny fanomezam-pahasoavana ty de tsy maintsy any amin'ny fikomina hoe trongisiko ty olony ty mba zandray ny eo amin'ny toerany nefa ny manahirana de izao tsy manaky an'izany hatramin'ny farany mihitsy Andriamanitra tsy manaky an'izany Andriamanitra ary zany ane no zavatra nitranga teto pasteur Ertine rehefa ny tena votoatany ty resaky ty moa teto de nitory teny Mosesy nampianatra Mosesy sy Arona teto makasika any amin'ny fahamasinana eo amin'ny toko 5 fitambon-telopolo de hoe
momba ny resaka fitafiana nampianariny teo hoe ny fitafian'ny zanak'Israely tokony ho masina tokony tena hoe asina somotraviavindamba sy le mangamanga zany hoe tena iarovana amin'ilay fijangajangana eo amin'ny 1970 tapany faharoa amin'ny toko fa 5 de hoe mba tsy andehananareo amin'ny fijangajangana ntsony zany no tanjon'Andriamanitra tamin'le izy de nanomboka teo ny fikomina zany hoe nampianatra Andriamanitra momba le fitafiana ho montomontana kokoa zay fitafiana montana de tsy zakany zalahy reto le izy de nanomboka nisy fikomina de zao ny teniny manao hoe fangamo i Mosesy sy Arona ihany no nitenenan'Andriamanitra nahoana moa no ireo ihany no tenenan'Andriamanitra satria marihana tsara fa ireo le olona 500 laha voafidy reo akoatran'ny hoe Kora sy Datana Rabirama de lehilahy manam-pahaizany reo ary olona toteny teo anivony zanak'Israely reo manana ny maizy azy mihitsy reo ary ny azo antoka ihany koa fa tsy voasoratra tao anatin'ny Baiboly de olona teo akaiky Mosesy ihany reo zany hoe nanana ny expérience be dehibe tamin'ny fomba fitondrany Mosesy olona reo zany mahay mitondra olona mihitsy zany reo nianatra momba ny resaka leadership reo mahay mitondra olona sady mety olo-kendry ihany koa azy ary toteny teo amin'ny zanak'Israely fa saingy zao lay toetra tao anatiny lay toe-panahy tao anatiny de ny anongana itrongy ikomy amin'ilay olomba ositr'Andriamanitra anaisitra n'ilay olomba ositr'Andriamanitra eo amin'ny toerany zay tsy neken'Andriamanitra hatramin'ny farany mihitsy satria ny antony araka amin'ny tenao teo pasteur de hoe Andriamanitra no nifidy Andriamanitra no nanendry any Mosesy sy Arona teo amin'ilay toerana ary zany trangan-javatra zany ry havana dia miverina tokoa ty aorina tamin'ny tantara rehetrarehetra zay niseho teo tamin'izao tontolo zao de miverina io ahary mandraka kehitriny de mbola miverina io zao ny tenenako atsika mbola miverina io ny mpanompon'Andriamanitra anankiray zay notendren'Andriamanitra ho tarika ny asin'Andriamanitra de araka ny teninao teo pasteur hoe Andriamanitra nanendry azy ny amatarana ny olona io fa napetraka Andriamanitra teo amin'le toerana de zavatra tsotra be ho Jesosy fataro amin'ny hazo ny voany zany hoe ny voa no afatarana ny azo mitondra vokatra voalohany mitondra vokatra ho amin'ny fibebahana le olona mitondra vokatra makany amin'ny famonjena le olona ary mitondra olona maro ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ary mitarika olona maro ihany koa mba tonga le olona tena ho voata ihany koa zany hoe misy antoson'Andriamanitra zany ao anatin'izay olona zay fa misy moa mety hoe nanendry tena koa izy de mipetraka eo amin'le toerana de mandrakariva ao anatin'ny tontolo ny resaka raha hitariko le resaka ohatra hoe ao am-piangonana de ny ray aman-dreny ara-panahy na tiana na tsy tiana pasteur tiana de tsy maintsy tenena de zavatra ty hoe niteraka zanaka ara-panahy izy de ireo zanaka ara-panahy reo nanana lay traikefany io ray ara-panahy io de aty aorina nefany manomboka misy fikomina tsikelikely ao anaty satria mahita ndrandray reny le zanaka ara-panahy reny mahita fity amina olona mpanambola ohatra na mahita fity amin'ny olona manodidina azy ohatra de manomboka misy fikomina tsikelikely ao anatiny eo fikomina miaingany anatin'ny fo fikomina miaingany anatiny any zany de mikonikonina zavatra rehetrarehetra any de ny raharaha be de ity lay tonga de hoe kso mivantana mihitsy ohatran'ny 500 amin'ny rahalahy reto hoe hiala atao anatin'ny tiasan'Andriamanitra atao anatin'ity fiangonana ity de anangana fiangonana anankiray etsy de le olona viato ihany no tomboky makatsy de aratsiko le raiko ara-panahy eto ataoko tsinitsina le mpanompon'Andriamanitra zay no fidin'Andriamanitra teto de ino no mahatonga le hoe accident tampoka amina olona tsy apoizina hoe fa maninona misy indrandray izy io mampalahelo misy fahafatesana tampoka mahazo an'le olona hoe maty ny fianakavian-dranony maty ny zanany maty ny fianakaviana akaiky na hoe nisy lozana azo azo tampoka izy tsy malala fa inona ary ny anton'izao zavatra zao na le asan'Andriamanitra ataony ny coincé tanteraka tsy mety mandroso tsy mety mandeha mihitsy de mametra-panontaniana hoe fa inona ny anton'izao rehetrarehetra zao zany akory tsy midika hoe aza miala amin'ny fiangonana anankiray anao tsy any tiako resaka satria misy fotoan'Andriamanitra koa pasteur tena miteny mihitsy manao hoe ny ministère anao de zao mandana mangataka tsodrana amin'ity ray aman-drenino ara-panahy ty de mety lala ny itondran'Andriamanitra zay fa ity le resaka fikomina
na le resaka fanodikodinana sy fandrendream-bahoaka tia de tena mampididoza ho an'le olona soan'ny ankohonany mihitsy a pasteur Ertindra. Marina be zay pasteur Tovo eo tena ampitandremana ny mpivavaka nandray tsika mametra panontaniana hoe tratrana blocage matsiravina pasteur Tovo blocage araboly arakasa indraindray tsika tratrana retina tsy hita zay hitsabona azy ary tsy hita tsisy fanafahana indraindray tsika tratrana tena problème tsy hay vahana ao anatin'ny tokantranonao de ny aliansainao avy hatrany de hoe nisy namosavy a na aliansain'olo avy hatrany de hoe nisy nanapotika izany tsy tia iza makala iza no nandravana ianona ny tena ratsy toetra amiko ratsy toetra ny directeurako tsy tia zao nefa io pasteur tsy voatery nisy olona namosavy anao tsy voatery ny lehibe anao ny ratsy toetra tsy voatery ny olona tsy tia anao no nanapotika anao fa le resaka io pasteur le resaka hoe problème ara-panahy resaka spirituel zany hoe ianao nitsangana nisy fikomina izay nataonao tao anatin'ny fiangonana nisy anao ary ny grave be amin'izy pasteur Tovo de zao le pasteur mety tsy miteny ilay olom-bo osotra mety tsy miteny ilay olona no tendren'Andriamanitra mety mangina fa Andriamanitra mihitsy no mitsangana miady amin'le olona de mitondra n'le arak'le teninao tao hoe accident tampoka fahafatesana tampoka aretina tsy aisitrarina tampoka problème tsy hay vahana tampoka io no tena ampitandremako ampino mihitsy pasteur ary ampitandremana antsika mpijery fandarana zaho arahalasina bavamalala tena miteny aminao hoe mba fidifidio ihany ny vavavoaka mba fidifidio ihany ny teny ho tenenina rehefa mahita pasteur ianao na mpanompon'Andriamanitra na mpitondra fivavahana melohany tsaratsaraanao azy aloha melohany anevatevanao azy aloha melohany anaovanao teny tsy voahevitra aloha de fataro io olona io fataro aloha io olona tevatevainao io fa sao de ahita problème amin'Andriamanitra sao de ahita olana amin'Andriamanitra reny ange pasteur hitanao reny le olona hoe manana problème mana rein tena manao dialyse isan-kerinandro tena mijaly marary ho faty tena reny ange mety tsy voatery aretina azonao tsy voatery aretina fa mety nahita mpanompon'Andriamanitra ianao nataonao tsinotsinona mety nahita mpitoro-teny ianao na mipasteur anao de anao mieritreritra hoe verinao fa olona mitovy olona tsotra mitovy aminao io olona io fa ty ho arina anao mijafajafa am'le aretina de eo ianao vao mitady lalakivoahana de hoy ianao inona reny naparary de ny an'ny dokotera moa manao analyse manao radio manao écho fotsiny azonao de izay ihany ny an'ny dokotera hoe ao amin'ny ray ianao misy problème ohatry zao marary ny ray ianao manana insuffisance rénale ianao manana fa ny tena problème ny problème ara-panahy ny zavatra nataonao vavana voakanao zay mila hibebahanao surtout resaka mpivavaka resaka mpino pasteur Tovo zany ho any pasteur ny tsy mbo hitenitenenako foana na inona fahombiazako androany na inona fietezany zavatra succès ananako androany tsy mba sahako ny manao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra ary za tena lazako anao manaja mpanompon'Andriamanitra na no everiny olona ho ambany ary olona io mety misy pasteur nge mety misy mpitoro-teny no everiny olona ny ambadika any olona tsinotsinona io fa tena tsy azonao atao tsinotsinona io pasteur tsy azonao ambaniny io raha olona tsy fantatra ao afandray pasteur Tovo le olona hitanao hoe le hoe olona mirediredy reny hitanao milanja sabatra izy ohatra de milaza hoe
maminany vinanina eo izy azonao na reny le ohatrany hoe mpaminany jilamboto reny na afandray reny le olo oatra mirediredy mpaminany sandoko reny hoe tena hitanao mirediredy any ananiny eny izy de milaza tampoka eo izy apôstôly messi izy ny jesosy afandray reny zany tonga de azonao tsaraina amin'izay tianao hitsarana azy fa ndraindray olona tsy fantatra ao akory izy hoe inona ny toerana misy azy izy ahoana ny position eo anatren'Andriamanitra nefa ianao manangana fikomina nefa ianao miteraka fampisavorovorona indrindrandrindra eo anivony asan'Andriamanitra io any ho tandremana indrindrandrindra tsika ty am'le fiangonana zandrany raha hitanao ny pasteur anao raha hitanao ny mpitarika anao fa mba olona tena matahotra an'Andriamanitra ary mijoro amin'ny fahamarinana tandremo miady aminy raha ohatra ka te hiala fotsiny ao anao satria misy zavatra tsy maharesy lahatra anao amin'ny fampianarany misy zavatra tsy maharesy lahatra anao amin'ny zavatra ataony de zao miala moramora fotsiny na mangatatsodrano fa aza mitsangana anakorotana fiangonana ary aza mitsangana iady amin'Andriamanitra tandremo zay fa mitera-doza eo amin'ny akonanao sy fianakavianao zay hitera-dozana manokana sy bloka azy ary faharavana eo amin'ny tokatranonao sy ny asanao sy nyfidiram-bolanao zany de zany no mahatonga na mpivavaka maro paster lasa tsy mety daholo ny zavatra ataony rehetra misy zavatra be da be tsy mety ataony ty manao zavatra izy de bloqué manao zavatra de rava mampiasa vola rava de mametsa-panotanina izy hoe mila délivrance fa misy ozona avy any amin'ny ray aman-dreny misy famosaviana mety ozona avy amin'ny sampy mety ozona avy amin'izao ve zao tsy ozona avy amin'ny ray aman-dreny io na sampy io paster atovina va izy fa ozona vokatry ny tenina loko ny vava azonao ny rediredy foana ny teniteny foana de ny afarany mitondra ozona ho azy ny zavatra lazainy indrindrandrindra resaka fikomina ho amatsy anao rehefa hiala amina fiangonana anankiray ianao mbola verika amin'ny pasteur mialatsotra fotsiny na mangatatsodrano fa aza hoe miala ao anatina fiangonana ianao de amina resaka gidragidra atandremo ny asan'Andriamanitra an'Andriamanitra fa tsy an'le pasteur io fa tsy hoe mialohan'ny alako de korontaniko aloha ny fiangonana mialohan'ny alako de korontaniko aloha i pasteur io mialohan'ny alako za aloha tsy maintsy mavita mission potehako ny asan'Andriamanitra mialohan'ny alako de atandremo zay tompoka na mety nanao tsy nety ary le pasteur ny pasteur mety nanao tsy nety fa ianao tsy afaka anakorotana ny fiangonan'Andriamanitra ity le resaka kora datana bira maty mako pasteur atovo de le fiangonana mihitsy ny korotany no ozy voalaza baiboly hoe nandreny ry bahoaka nandreny ry mbahoaka zany hoe tena narendrika mihitsy le fiangonana no korotanina mihitsy le fiangonana mosesiarona ny halany de tsy mipetraka tany antranony tany fotsiny izy am'le fakahalany fa namory olona hoe andora nga korotanina nitady olona ho namany nitady olona nampy azy ary eo ale ratsy be am'ireny le olona nitendritendrena fahatany reny fa tsy Andriamanitra nanendry azy hitera-dozy ao anatin'ny fiangonana reny pasteur ka zavatra ohatra zany ny zavatra mitranga eto ny afaran'ireo izy telo lahy reo sy ny taranany moa niaraka tam'le 500 lazay ny komy taminy nosokafan'Andriamanitra ny tany tonga de nitelo lazy velona vita ny tantara fahafatesana zay pasteur no zavatra nitranga eto ary zay no ampitandrematsika ny olona hoe tandrema ihany lafa tsy mora neny ny zavatra miandry atsika amin'ny resaka fanakorotana melohany amara-pirana pasteur tof ya ny soratra masina de milaza ny amin'ny bokon'ny salamo any 5:10 izay manao hoe aza manendry le olona voaositrako zany hoe ny olona notendren'Andriamanitra nosoran'Andriamanitra go eo amin'ny toerana anankiray de tsy tokony potehina na ho aratsina na ho atao tsinotsinona na ataoko hoe hosorapotaka amina zavatra anankiray fa manjary mitera-doza araka ny zavatra nambara teo teto any raha mijery tsara n'le tantarantsika pasteur ertina ny any Mosesy de teny tsotra ny any Mosesy
ny hoe mitondra ny fitondranafo ny azo rapitso ny moa le fitondranafo le fanaovana fanatitra andorana le fanatitra de rehefa teo zareo reo a ny fanatrika teo de ozy mosesy manao hoe ho aseho an'andriamanitra zay masina sy zay ho azy navahan'andriamanitra mihitsy zany hoe ty arona de reto lay datana sikora birama sy miaraka am'lay olona 500 lahy de efa naseho an'andriamanitra zao mihitsy hoe iarona no nofidin'andriamanitra fa ireto tsy mbola nanaiky farany a rehefa zay ary ny zavatra nitranga dia nandray andraikitr'andriamanitra mariana tsara fa tsy mosesy ane no nanasaraka ny tany fa i mosesy fotsiny miteny manao hoe tsy mitovy amin'ny fahafatesan'ny olona rehetra ny fahafatesan'ireo de nanao zava-baovao tokoa andriamanitra mba hitelomana an'ireo olon'ireo ina moa ny antony le izy tsy maintsy nodiovin'andriamanitra lay fiangonana tsy maintsy nodiovin'andriamanitra le asan'andriamanitra ary tsy tian'andriamanitra ho velona intsony reto olona reto satria raha mbola velona teo reo ka nataode mbola nisy fikomina foana teo reo zany a tsy netiny bebaka tsony mihitsy ihany ko reo olona ireo sy ny taranany rehetrarehetra mihitsy de anka tsy maintsy nandray andraikitr'andriamanitra ao anatin'le izy io de misy zavatra ohatran'izany pasteur misy karazana lo olona indraindray na diakôna indraindray na mpiandro na mpiara-miasa ao anatin'ny fiangonana mety ho pasteur namana mihitsy dia mitrongy an'lay namandrendry bahoaka araky volazan'ny ten'andriamanitra izy ao anatin'ny fiangonana de miala izy ao anatin'le fiangonana ary rehefa miala ao anatin'ny fiangonana de zary lasa mitsipozipozy eny le fiainana lasa mijaly eny le rahalahy nefa ny zavatra mahagaga de ty raha mbola nikambana tato am'ty le niaraka tamin'ny tato izy de ohatra be ositra be zany tena hoe nisy fahasoavana be momba azy andriamanitra fa vo niala tao izy de ohatrany hoe nijanona tato lay ositra fa maina be izy niala tao ary zavatra mitranga sy zavatra misy zany de miteraka lasa tsy fombiazana de ny raharaha be de ty na ireo olona milaza sponsorise azy anampy azy aza tsy manoana azy akory tsy manaraka azy akory de miala maina fotsiny ohatra ny takotra eo izy mianakavy ka ary zany nitandremana zany raha lasanabavy zany nitandremana rehefa manapa-kevitra de aza mba manapa-kevitra ao anatin'ny fatafitoinana sy ao anatin'ny fahatezerana toneo tsara ny fo aloha rehefa misy zavatra manafitoana aizy eto ambonin'ny tany ianao mony hita fiangonana tsy misy fahatezerana misy zavatra mahasositra foana misy zavatra manahirana foana ao anatin'ny fiangonanao misy zavatra manafitoana mampite hitsoka foanao tsy maintsy misy zany mampite hikomy zavatra misy zany fa saingy zao ny fanapaha-kevitra ao anatin'ny fahatezerana sy ao anatin'le zavatra manafitoana anao de miteraka nenina miteraka ataoko hoe latsa sy esoanao ary misy zavatra tsy ho tafaverina intsony mara-pialan'zany olony zany eto ambonin'ny tany misy fahasoavana tsy ho tafaverina intsony vokatry lay fikomina tao anatiny tao zany enenina voan'ny jodasy jodasy anerany tena marina nianatra teo kaikin'i jesosy nandritany telo taona sy tapany tena notahiny jesosy manokana mihitsy izy ary na de jesosy aza mbola nahatoky any jodasy satria ny vola i jodasy mihitsy sady apôstôly ny komitiny reo apôstôly reo tany ny volany napetraka zany hoe olona mahatoky ihany zany fijeriny jesosy an'ity jodasy ty fa saingy zao taty aorina nanomboka nikomotsy kelikely vokatry lay fitiavam-bola vokatry lay fitiava-tena vokatry lay hoe nahoana moa no izy no jesosy na nahoana moa i petera sy jaona sy ny apôstôly jakoba foana ny eo akaikin'i jesosy de nomboka nisy fikomina tao anatiny tao de izy iny namadika an' jesosy iny ka le fivadian-javatra ohatran'ireny zany de miainga ao anatin'ny fo de miainga ao anatin'ny faratsy toetra eritseritra sy fisainana maloto de nefa rany lay olomba ositr'andriamanitra tena nampiasain'andriamanitra no nitokisina lasa velona any amin'ny fiainatsita izy mianakavy ary nampalahelo le zaza madinika tsy nanatsiny keo de niara-levina tamin'ny tao a zany ny tena hoe vokatry lay fahotany lay fikomina zany pasteur atyna ary zay no ampitandremana ry havana malala averiko ny teniko tany amin'ny voalohany teo izy aho hoe ny fanomeza-pahasoavana ao anatin'ny fiangonana de zarazaraina samby hafa tsy midika hoe tsy ampiasain'andriamanitra ianao akory raha tsy nitendren'andriamanitra eo amin'ny toeran'le olona fa ampiasain'andriamanitra ianao tena ampiasain'andriamanitra ianao ary zay fomba ampiasain'andriamanitra anao zay no trandrao lay fanomeza-pahasoavana nomen'andriamanitra anao zay no trandrao zay fa arakaraky ny andehananao no hitombonao ary rehefa mitombo ianao a dia zay fahasoavanao anatinao zay a de anisany ilain'andriamanitra tena ilain'andriamanitra na de no veritsika fa kely aza
pasteur ndao ivavakantsika pasteur dia hisaotra an'Andriamanitra zay ataoko fa zava-dehibe ny fahafantaran'ny olona n'izay resaka ozona vokatry ny fikomiana izay ary ny zava-doza teraky ny fikomiana am-piangonana fa Andriamanitra tsy misangisangy mihitsy aleo raha mbola anatin'ny fiangonana aloha ihany manaraka ny zava-misy sy zay zavatra-petraka Andriamanitra dia ilamina ho azy ny zavatra rehetra ivavaka tsika tompoko mankasitraka indrindra tompo raha afaka nandray zany fampianaran'izany zay androany faly zay satria ianao dia mampianatra anay manoro lalana anay mitaridalana anay mandrakariva dia mandrakariva ankehitriny raha eo anatin'ny zao fotoana izao betsaka ny mpino manaraka n'ity fandarana ity nefa ny maro amin'ireo mpino koa tsy mahalala ny tokony atao ary mety manaonao foana mihitsy arova izy tompo ary mamindra fo aminy raha misy ireo tena mibebaka ka mahatsapa ny ady sony eo anivon'ny fitantanana ny fiangonana sy ny rafitry ny fiangonana na pasteur izy ka nanendrinendry olona fahatany ary amin'izao fotoana zao dia mahita problème eo anivon'izay fitantanana ny fiangonana zay dia amindra fo aminy ianao fa za miny tompo manomboka eto fa isy lalana misokatra izy vahaolana ary raha misy olona tratrana ozona vokatry ny fikomiana tany amina fiangonana hafa tany izy dia zao izy efa amina fiangonana anankiray hafa amin'izao dia nefa ny tena korotana ny elany tany adiny ny elany tany ary maren'ity fandarany ity zao tena zany mihitsy kay mahatonga amin'ny fiainako rava ohatr zao dia amindra fo amin'ny ianao ary andray azy ianao anasitra anazy ianao ary andray azy ane ianao misaotra indrindra tompo ary reny fampianarandreny dia anova ny toe-posy ny toe-tsain'ny olona tsirairay avy misaotra Jesosy amen eny tompoko zay no azona tolotra indray tolo tamin'ity androanty raha sitrapon'Andriamanitra dia miditra indray tsika amin'ny toko fa 17 rahampitso miazakazaka arak'izay tratritsika amin'ny fitorinan'ny filazantsara anjaranao no mandray zay tandrefy anao ao anatiny zany fampianarana izany tainy tompo daholo veloma tompoko